La 4G Batelma vous présente Nivavo. Labelcom, impression. Labelcom, la référence en impression numérique. Manulchano, Nivavo. Labelcom, la référence en impression numérique. Porte, fenêtre, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soc à vitres, tri sans serment. Ni fampalalamba iarahana amin'ny soka vitre. Arofinaritra miaraka amin'ny boky magique an'ny Blue Line TV manolotra anao ny fampalalamba safidy tsara indrindra. Pour ton charme et ta distinction, pour la sécurité et la durabilité que tu offres, je te choisis Tilcor. Tilcor, manolotra anao ny fampalalamba différents colorés disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Roa andro no nomeny seny ireo candidat filoham-pirenena iverenan'izy ireo amin'ny fanajana lalàna velona eto amin'ny tany sy amin'ny firenena manoloana ny tsy fanajana izany izay ataon'ny candidat sy ny pomba azy ireo. Ny filoha-lefitry avy amin'ny Fianaratsoa no hitatana vojimaika ny toeran'ny filohan'ny anteny mera-pirenena amin'ny fivoriana ara-potoana faharoa eny Tsimbazaza Rahampitso. Ankoatra ny lalàna mifehy ny teti-bola-panjakana, isan'ireo miteraka resabe no mety andalovana eny an-toerana ny lalàna mamela ny fiarahan'ny olona mitovy fananana eto Madagasikara. Olona 13 namony ainy ary 20 kosa naratra vokatry ny lozam-pifamoivoizana tao farantsa 20 kilometatra miala ny taolaniaro amin'ny lalam-pirenena fa 13. Tsy mitsaha miakatra ny sandan'ny volan'ny euro tato anatin'ny volana oktobra ity nahitana fiakarana hatrany amin'ny 1.50 ariary. Izany fiakarana izay midika fa niena ny sandam-bola ariary. Maresaka iraisam-pirenena, olona 30 tamin'ireo nanao fihetsiketsehana indray no voasambotra tao Nicaragua omaly. Mitohy hatrany ity fanoheran'ny fitondrana ataon'ny mpanohatra any an-toerana ankehitriny. Ny adidin'ireo avy hatrany ary. Miaraba tompoko lasy tompoko fafy miaraba ihany koa ireo any amin'ny faritra ireo manaraka ny vaovaon'ny Kolo TV amin'ny alalan'ny DSTV Antsirana sy TNTV Fianaratsoa. Ny anomboantsika ny vaovao amin'ity alina ity roa andro no nomeny seny ireo candidat filoham-pirenena iverenan'izy ireo amin'ny fanajana ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena manoloana tsy fanajana izany izay ataon'ny candidat sy ny pomba azy ireo. Rarisona ihany. Tsikaritry ny sony tao anatin'izay herinandro nanaovana fampelezan-kevitra izay fa misy ny fioaram-pefy eo amin'ny fanajana ny lalàna velona mifehy ny fampelezan-kevitra ataon'ireo candidat na ireo pomba azy. Nampiantso mpanao gazety ny sony ka nanome roa andro azy ireo iverenany tanteraka ao anatin'ny fanajana ny lalàna velona. Ny fepetra raisin'ny seny moa zany dia mampatsiahy aloha izy zao anatin'ny roa andro dia tsy maintsy andefa lettre de mise en demeure amin'ireo izay mbola tsy manaraka ny lalàna zany ny senia amin'izay fotoana izay. Ny antony dia ny hoe tsara raha toa ka mipetraka ao anatin'ny fanajana ny lalàna ireo candidat izay mieritreritra ny hitondra ny firenena modely sahady zany zao ametrahantsika fa ireo olon-dehibe izay mirotsaka ho fidin'ireo dia vonona ny mpanara-dalàna. Nanamafy hatrany ny filoha-lefitry ny sony Andriamanantsoa Philbert Hervé fa tsy azo ampiasaina ny fitaovam-panjakana sy ny fananam-panjakana ary indrindra ny fahefa-panjakana mandritra izao fotoanan'ny fampelezan-kevitra izao. Nambarany ihany koa fa tsy maintsy tokony hametraka congé ireo mpiasa-panjakana manoana candidat araka ny 9/20 sy ny 17/20 amin'ny lalàna fehizoro 7/12 tsipika ohatraohatra valo. Ny mpiasa-panjakana indray dia voalaza ny 9/20 amin'ny lalàna fehizoro 7/12 sy 2 ohatraohatra valo sy ny 17/20 sy 200 ao amin'io lalàna fehizoro ihany fa tsy maintsy manao congé ireo maniry hanoana candidat na hanao fampelezan-kevitra satria tsy azo atao
ny manao fampielezan-kevitra anatin'ny fotoam-piasana. Fanambarana izay nanaitra ihany satria io asehoanao amin'ny sary io ny andininy fa 720 amin'ny lalana fehizoro 724 tsipika aotraotra valo izay tsy milaza izany velively. Midika ho manala ny mampiasa-panjakana ny mpiasa-panjakana azy ve ny fandehanany congé. Ilaina noho izany ny fanampim-panazavana mazava manoloana ny fisian'ny mpiasa-panjakana mbola manatanteraka fampielezan-kevitra amin'izao fotoana izao. Ny filoha lefitra avy any Fianaratsoa no hitadana vojomaika ny toeran'ny filohan'ny anteny merapirenena amin'ny fivoriana ara-potoana faharoa eny Tsimbazaza Rampitso. Ankoatra ny lalàna amin'ny feny teti-bola-panjakana, isan'ireo miteraka resabe koa mety fandalovana eny an-toerana ny lalàna, mamela ny fiarahan'ny olona mitovy fananana eto Madagasikara. Fizora Faly. Rampitso no hanomboka amin'ny fomba ofisiala ny fivoriana ara-potoana faharoa eny anivon'ny anteny merapirenena. Noho ny fahabangana eo amin'ny lafin'ny lalàna manoloana ny maha-kandida ho filoham-pirenena, ny filohan'ny anteny merapirenena dia ny filoha lefitra avy any Fianaratsoa, ny solombavam-bahoaka Andrianarivo Ary, no notendren'ny Rakotomamonjy Jean-Max Isolo azy, hitana vonjimaika ny toeran'ny filohan'ny anteny merapirenena. Ny fandinihana sy ny fandaniana ny lalàna amin'ny feny teti-bola-panjakana na ny LFI ampiasaina amin'ny taona ho avy no tokony hibahan-toerana mandritra ity fivoriana ara-potoana faharoa ity. Isan'ireo miteraka resabe ankehitriny ny mety andalovan'ny lalàna manome alalana ny fiarahan'ny olona mitovy fananana eto Madagasikara mandritra ity fivoriana ity. Teboka izay nambarany solombavam-bahoaka nanontaniana fa tsy mety amin'ny fiarahamonina sy tsy mifanaraka amin'ny kolontsaina malagasy. Misy zany nisy teo aloha teo izay tsy afenina amintsika rehetrarehetra fa misy lalàna tsy tokony ho lanina ny député satria mbola nanaraka ambany fotsiny ny teny avy any amin'ny HVM satria ny HVM no mitondra fa zao mino fa solombavam-bahoaka mieritreritra daholo izy ary tsika eto Madagasikara ny kolontsainantsika dia tsy mametraka ary tsy manaiky mihitsy an'izany mariage pour tous zany. Kolontsaina malagasy dia tsy mametraka an'izay, mino ary tena mino fa tsy ho lany ao amin'ny teny izany lalàna izany ary mbola tsy fantatra koa hoe lalàna vaizana izy. Ankoatra izay, raha toa ka tamin'ny taona 1924 no efa nahatongavany lalàna mifehy ny famotsim-bola sy ny fananana azo tamin'ny tsy ara-dalàna teny Tsimbazaza, ny governemanta teo aloha no nisakana ny fandaniana io lalàna io, ho ny solombavam-bahoaka iray tahotra ny voaroroy. Tsara marina ary teny amin'ny eto amin'ny androany tsy navelana alefa iny lalàna ireny ary nisy mibaiko tamin'ny gouvernemanta sy avy any présidence izay mamebaiko ireo député tsy fidy an'io lalàna io no ny antony fantany izay antony izay fa iny be lehibe tao hoe isaky ny session dia tonga foana lalàna io dia farany teo moa raha moa zany dia tena nitenena mihitsy ohatrany hoe janona mihitsy satria misy matahotra ny vorovory mikasika ireny lalàna ireny. Raha ny fanehoan-kevitra ireo solombavam-bahoaka nanontaniana hatrany, ahina ho vitsy ireo solombavam-bahoaka hanatrika ny fotoam-pivoriana eny amin'ny lapan'ny anteny merapirenena noho izy mifanandrify amin'ny fotoana ny fampielezan-kevitra. Mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao ihany koa ny fomba fandinihana sy fandaniana ireo solombavam-bahoaka ny lalàna mifehy ny teti-bola-panjakana. Ao anatin'ny orairay toy ny tamin'ny taon-dasa ve no andaniana izy ireo izany amin'ity indray mitoraka ity. Ny politika panjakana toy ny inona ihany koa no andrafetany io LFI io. Vaovao ny fampielezan-kevitra androany no nivoaka ny boky kely mampafantatra ny ivelorano misa 13 ifanaovan'ny kandida filoham-pirenena Andry Rajoelina amin'ny vahoaka malagasy mandritra izao fampielezan-kevitra izao. Nampitondraina ny lohateny hoe ny ivelorano ifanaovantsika isika rehetra hiaraka hanavotra ny Madagasikara. Ny Antsipirinzay. Nivoaka tamin'ity androany ity ny ivelorano misa 13 ifanaovan'ny kandida Andry Rajoelina amin'ny vahoaka malagasy. Velorano voalohany amin'izany ny fitoniana sy ny fandriam-pahalemana izay laharam-pahamehana. Angovo sy rano fisotro madio ho an'ny rehetra izay no velorano faharoa. Velorano fahatelo ady amin'ny kolokolo sy fitsarana tsy miangatra. Fanabeazana ho an'ny rehetra no velorano fahaefatra. Ny fahasalamana ho an'ny rehetra izay no velorano fahadimy. Asa mendrika ho an'ny rehetra velorano fahaenina. Fampiroboroboana ny taozava-baventy eto Madagasikara no velorano fahafito. Vehivavy sy tanorantsika miatrika ny ho avy izay no velorano fahavalo.
velirano fasivy fa avy tany tena ara-tsakafo, fitantanana maharitra sy miaro ny tontolo iainana izay no velirano fahafolo, fanavaozana sy fampandrosoana any Madagasikara izay no velirano fahiraka ambin'ny folo, velirano faharoa ambin'ny folo fizakany tena sy fanomezana andraikitra ny faritra samihafa, fanatanjahantena ambim-pirenena izay no velirano fahatelo ambin'ny folo anatin'ny velirano ifanaovan'ny kandida Andry Rajoelina amin'ny vahoaka malagasy. Ireo no velirano miisa 13 ifanaovan'ny kandida Andry Rajoelina amin'ny vahoaka malagasy. Taorian'ny fampelezan-kevitra tao Mahajanga distrika telo indray no tsidihan'ny kandida larana fahatelo ambin'ny folo Andry Rajoelina omaly. Nametraka amin'ny fahatokisana aminy ny Sojabe sy ny solotenan'ny Ray aman-dreny ara-drazana tamin'ireo toerana no tsidihana ireo. Io nasaina sy Yves Richard. Nafana hatrany ny fandraisan'ny vahoaka ny kandida larana fahatelo ambin'ny folo Andry Rajoelina amin'ireo toerana rehetra anatanterahany ny fampelezan-kevitra. Isany tamin'izany ny tao amin'ny distrikana Ambatoboeny, Mampikony ary Madirivalo. Ho an'ny tao Mampikony, ny fanao velirano tamin'ny vahoaka amin'ny fahavoloana ampandroso ny distrika amin'ny alalan'ireo tetikasa samihafa i Andry Rajoelina raha izy no finidin'ny vahoaka. Tanàna tanoka izay miaraka amin'ny président Rajoelina dia manisateny nareo dia takako mafy be ty dia izay mahazo azy voalohany no mahazo azy. Dia tsy adivana fa izay mahazo azy voalohany ihany. Ekena ao ary isao telo isa Ivola ny takako teto iny dia milaza fa manomboka androany dia iray no avitsika manomboka teto sany ny coup d'envoi anamboarantsika ny foto-drafitrasa rehetrarehetra atao eto Mampikony tompoko lasy tompoko vavy. Resy lahatra tanteraka amin'ny vinam-pampandrosoana ny kandida larana fahatelo ambin'ny folo ihany koa ny mponina tao Mampikony. Nanome toky ny ampandany any Andry Rajoelina ao anatin'ny distrikty ny faritra Sofia ny vahoaka araky ny fandraisam-pitenena ny olobe tany an-toerana. Vitsy ny kandida manana vinam-pampandrosoana mazava, tia tanindrazana ary mahafantatra ny tena marary ny vahoaka toy izao, hoy ny Ray aman-dreny sy olobe nitsodrano azy aleo alasana. Nitsodrano anao amin'ny alalan'ny mbola vola bita ianao. Vitsy ny malala zany mbola vola bita zany. Tany ambany anao dia mazava aloha. Za kosa foro anao amin'ny mbola bita. Sarota ny atao hoe ahitana olona ohatra anao satria anao ny anapy da tanindrazana. Ary farany Andry ianao ny Andry ny Madagasikara. Mirina ny vahoaka rehetra malagasy dia maniry anao. Namafisin'ny kandida larana fahatelo ambin'ny folo Andry Rajoelina nandritra ny fandraisam-pitenenany fa tsy azo ekena intsony ny fahantrana sy ny fahasahiranana mahazo ny vahoaka. Manonjo iaina anatin'ny filaminana ny vahoaka malagasy raha ny fanazavany. Antsoava araka izany no nataony ho an'ny vahoaka malagasy ifidy ary andatsabato ny larana fahatelo ambin'ny folo ny fahafito ny volana Novambra izao. Matoa mijoro androany dia tia hanafitra ny Madagasikara, tia hanafitra ny firenena. Ny zavatra misy matsy dia izao, mahatra loatra i Madagasikara, mahatra loatra i Malagasy. Efa nona ny kibo dia mivezivezy ny fanahy. Marina sa tsy marina? Dia misy ao anatin'ilay hoe kibonona ny fanahy mivezivezy, solution numéro 13. Numéro 13 ihany no afaka manafitra ny firenena. Numéro 13 ihany manana ny vina sy ny tetikasa afaka ampandrosoana ny Madagasikara. Ho antsika rehetrarehetra zay tia fandrosoana, zay tia tanindrazana, atsangano daholo ny tanatsika zay vidy numéro 13 tompoko lasy tompoko vava. Atsangano ny tanatsika dia manome rendez-vous anareo amin'ny 7 novembre tongava daholy ahafahantsika manova ny firenena, manova Madagasikara tompoko lasy tompoko vavy. Voarolona hatrany ireo distrika telo Ambatoboeny, Mampikony sy Madirivalo isany noteteziny kandida larana fahatelo ambin'ny folo omaly. Foto-drafitrasa sy tetikasa goavana maro no nampanantenay ny Andry Rajoelina ny vahoaka nandritra ny fandraisam-pitenenany. Isany nisongadina tamin'izany ny fanatsarana ny fanomezana herinaratra amin'ny fampiasana ireo angovo azo avaozana, ny fampitaovana ny mpitandron'ny filaminana, ny fanohanana sy ny tantsoroka ho an'ny tanora, ny fanatsarana ny sosialim-bahoaka sy ny fahasalamam-bahoaka, ny fampianarana sy ny maro hafa. Manao toy vakana ny fanambarana fanohanana ny kandida larana fahatelo ambin'ny folo manerana nosy amin'izao fotoana izao. Isany amin'izany ny fiombonan'ny anaky mifofotsy amin'ny fampandrosoana anatin'ny distrika telo ao amin'ny faritra Atsimo andrefana.
fa mifabetokantimo fa andro matoa andro nirina Rajoely ro candidat ho tohanany fikambanana famifa iarahantsika nahita tamin'ny tetezamita iny namboatsy Tsanomora président Rajoely Antananarivo namboatsy koa Toliara teto namboatsy hôpitaly Manarapenjy Antananarivo namboatsy koa Toliara eto namboatsy bâtiment universitaire Antananarivo namboatsy koa Toliara eto hitanay fa tsy misy ny fitongilana amin'ny fampandrosoa isam-paritsy maeva an-tanàna maro voay ankazobe ireo indray no nanatanterahany candidat larana fa 17 ny fampelezan-keviny tamin'ity androany ity. Izany amin'iny fa olona 13 no namony ainy ary 12 hafa naratra mafy. Vokatry ny lozam-pifamoivoizana tao Farantsa 20 kilometatra miala ny taolany aro amin'ny lalam-pirenena fa 13 iny gaetan Andriatsinavo. Nitrangana lozam-pifamoivoizana namoizana ain'olona maro indray tao amin'ny commune ambanivohitra Farantsa 20 kilometatra miala ny taolany aro amin'iny lalam-pirenena fa 13 iny ny farany herinandro teo. Vokatry izay olona 13 no namony ainy ary 12 hafa naratra mafy raha ny loharanom-baovao azo. Zotra mampitohy ny taolany aro sy Toliara ity niaran-doza ity ka ireny fiarabe mpitatitra antsoina hoe karandalina ireny no nivadika. Fa ino matetika amin'ny tranga tahaka izao ny hoe ratsy ny lalana, mavesatra loatra ilay fiara, nanao dona miverina ny mpamily, sola ny pneu, tapaka ny isatra sy ny maro hafa. Ho an'ny zotra mampitohy Antananarivo sy taolany aro, nanamafy ny tompona andraikitra fa efa misy ny fitsirihana sy ny fanaraha-mason'ny fiara mialohan'ny iangana. Olana sedrana amin'ny lalana aloha zany dia ny farasiny lalana. Fotoana fahavaratra zao hiditra dia ratsy ny lalana. Fikarakarana ny fiara alohan'ny départ zany tsy misy ataony adrete satria 1300 km ny lalana andehanana. Tsy misy pari sara ny chauffeur ny tompo-tômôbilina manamboatra ny fiara. Ankoatra ny fanaraha-mason'ny fiara sy ny momba ilay mpamily, efa misy fepetra noraisana manokana isoroana ny loza mety hitranga amoizana ain'olona maro hoy ny teo anivony sotra-pitaterana mampitohy Antananarivo sy ny tapany avaratry ny nosy. Satria lavitry ny lalana iny dia mila misolosola lamba ny olona ohatr'izay. Le lamba mafana le andro, misy fotoana mandro rehefa eny an-dalana dia iny zany ny solosoloana eo amin'ny 15 kg à 20 eo zany ny troana. Dia ny entana mihoatra an'izay zany tondraina camion indray arakaraky ny zava-misy ohatra hoe zavatra électroménager reny zao reny tsy bezena fa prix forfaitaire reny. Dia ny ankoatran'izay moa ny lamba sy ny zavatra zany dia lanjaina dia lefa camion dia mena facture mazava izy, mena taratasy mazava ahafahany maka letana rehefa tonga any dia izay fotsiny miantso anazy leva ty le entanao tamin'ny camion. Mahatratra 310 kilometatra ny lalana tsy maintsy ale miala eto Antananarivo ho an'ny taolany aro ary mihoatra ny 910 kilometatra kosa izany raha ho an'ny Vohimara, Sambava, Antalahy miainga avy eto Antananarivo hatrany. Araka izany, lavitra ny lalana ka tsy maintsy mitandrina ny tsirairay avy ahafahana misoroka ny loza. Raha ny fanadihadiana natao, efa nivorona nomboka androany ny fikambanan'ny mpitatitra sy ny eo anivon'ny ATT ary ny ministera tompona andraikitra hitadiavana vahaolana maharitra amin'ny fitanterana eto Madagasikara. Ny fitanterana izay voaresaka matetika amin'ny Ainao Manjery tato ato ary tsy afaka ambavan'ny maro ihany koa raha misy ny tandrevaka sy ny olana mitranga. Andrasana araka izany ny vokatry fikaonan-doha io sy ny fanatsarana ny tontolon'ny fitanterana amin'ny ankapobeny eto Madagasikara. Manoloana n'iny lozam-pifamoivoizana izay namoizana ain'olona misy 13 sy naratrana olona maro iny tena mpitondra fiononana ireo fianakavian'ny maty sy fanampiana ho an'ny naratra tamin'ny alalan'ny solombavamboaka Atrefondrazana Jerry izay voafidy tao taolany aro ny candidat filoham-pirenena Andry Rajoelina fanampanazavana. Sy mety aminay misy mba mandeha voalohany misidika sikatia ny faharoa mba handay ny anjara biriky hafahasika mba mifagnampy mba hoentinareo avao koa hanampiana an'izay fitsaboana mandritra an'izay fotoa izay voatery tsy maintsy hipetrahany ety izay avy amin'ny président Rajoelina satria izy ny anisany nagnampy anay fa nagnano sabosy lahady zao raha vao fatany nisy izay loza-piarakodia zay dia sy nanao tagnamiepaky izy fa dia miteny hoe ndao mba mandehana mitsidika an'ireo vavatsikareo dia mba hoento na dia zay kely raha avy ety aminahy ety
mba hoentisika mifagnampy amin'ireo havana maro isan-karazany izay niharan-doza zay. Miditra tanteraka anatin'ny fotoana ny orana isika amin'izao fotoana izao androany. Nahery firotsahan'izay orana izay ary latsaka hatramin'ny avandra tamin'ny faritra maro teto andrenivohitra. Araka ny hitantsika amin'ny sary izao moa ny sombina tamin'izay avandra izay. Tonga eto amin'ny pejiny dokavatra isika amin'izao fotoana izao aorianan'izay anaty tantatsika ny mahakasika ny valin'ny fanadinana baccalauréat fa eo ihany koa ny vaovao ara-panatanjahantena fanaraka ao isaky ny alatsinainy rehefa avy eo. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, safid que numéro 1 Malagasy. Porte, fenêtre, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres. Soca Vitre, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres, vous propose un large choix pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Elle fabrique sur mesure toutes vos menuiseries alu à prix d'usine. Alors qu'attendez-vous? Venez nous voir à Andoutapenok ou sur notre site internet. Soca Vitre, très sincèrement à votre service. Taloza rehefa iantso mila mampiditra kody raha zany lafo be miantso indrindra makany amin'ny opérateur hafa ary mila lanina koa ny forfait raha zany mahanjavona tao ny crédit sao za efa bip tsy misy an'izany tsony tsy mila mampiditra kody ary zato dia efa afaka miantso mihoatra ny 2 minitra ary isa segondra miala ny crédit miantso ny tambazotra rehetra zany 7 jours sur 7 na oviana na ovina bip ampiasaina e bip mora indrindra rehefa iantso ny tambazotra zay tianao alefa saïda. Vos travaux à risque. Éliminez le danger. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adaptée aux besoins du quotidien. Disponible chez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Andro iraisam-pirenena andavanandro fahantrana ny 17 oktobra. Matetika dia tsy voazo ireo sofotra mahaolona. Ireo izay miaina ao anaty fahantrana isan'andro vaky dia te handray anjara mafy amin'ny tetikasa rehetra hoenty miady amin'ny fahantrana. Hisy tolo-kevitra mivaingana ho fampandrosoana maharitra tsy manao ankila-baona izany izy. Hifampizarana ny 17 sy ny 18 oktobra ao amin'ny lapan'ny tanàna Antananarivo. Tongava maro anohatra ny fanilin-kiliana, ivorona, anorina tontolo manaja ny zoa makasina mahaolona. Du 23 octobre au 3 novembre, à l'Alliance française Andavamambe, venez découvrir la 2e édition de l'exposition sur l'histoire économique de Madagascar de 1960 à nos jours. Le thème de cette année sera la gouvernance, clé du développement. Expositions et conférences seront rendez-vous, entrée libre. Mécènes principaux, MIC TSL, Rio Tinto, Mécènes, Groupe Sokota, Groupe Trimeta, Imperial Tobacco, CIPEM, Vivo Énergie. Plus d'infos sur www.fthnconsulting.com. Darkest Men's Rebellion izay indray no horonan tsara raha antsika any alina eto amin'ny Cool TV.
Fa ny an'izantsika ny vaovao kosa indray dia tsy mitsa miakatra ny sandan'ny vola euro tato anatin'ity volana oktobra ity. Nahitana fiakarany hatrany amin'ny 1.50 ariary izany fiakarany izay midika fa miaina ny sandan'ny vola ariary mazava ho azy. Mampiona Rakotarson. Tafakatra 7.70 sy 4 ariary indray izao ny sandan'ny vola vahiny euro iray, raha 8.20 sy 703 ariary izany tamin'ny faran'ny volana septambra iny, izany hoe nahitana elanelana hatramin'ny 1.50 ariary tao anatin'ny 2 herinandro. Fiakarana izay tsy maintsy ho isy fiantraikany amin'ny toe-karena malagasy. Midina foana ny sandan'ny vola malagasy zany misy zany ny atao hoe dépréciation ny vola malagasy matetika. Izy io moa zany dia fantatsika fa ny misy lafiny maromaro ny antony mahatonga an'izay fa ny tena azo hiteny lazaina ao anatin'ilay izy dia hoe ny fiakaran'ny ny fidinan'io sandan'ny-bola malagasy io dia avy amin'ny tsenam-bola zany ny tena ny antony mahatonga anazy zany hoe avy amin'ilay ataontsika hoe marché interbancaire de devise. Rehefa ohatra ka mila devise betsaka isika eo amin'ny mba hividanana entana any ivelany dia amin'izay fotoana izay tedavina be dia be ilay devise dia mipetraka eo ilay lalànany hoe tolotra sy ny tonady ka rehefa miakatra ny rehefa manomboka mitady an'ilay roa be dia be tsika dia miakatra zany ny sandale izy. Fantatra ihany koa fa tafiditra tanteraka ao anatin'ny vanim-potoana mampiakatra ny sandan'ireo vola vahiny ireo isika ankehitriny noho ny fanafarana entana betsaka atao ho fanomanana sady ny fetin'ny faran'ny taona raha ny fanazavana azo hatrany. Raha ohatra isika zany ny miakatra ilay vola vahiny dia manafatra entantsika dia lasa lafo ilay anafarantsika anazy. Rehefa lafo zany izy tonga eto no afarantsika avy any ny dikan'izay miakatra koa ny vidiny rehefa tonga eto izy satria miampy an'ilay coût rehetrarehetra tafiditra ao anatiny. Raha tsy teny fotsiny ohatra ny fiakaran'ny vidiny solika zany eto Madagasikara, hitantsika fa vidina amin'ny vola vahiny izy ireny. Ka amin'izao zany tsika raha ohatra hoe miatra ilay vérité du prix ka raha misy an'io fiakaran'ny sandan'ny vola vahiny io izay mihoatra amin'ny volantsika eto Madagasikara dia azo lazaina zany fa mety hampiakatra ihany koa izy io atsoatso ny vidin'ny solika eto Madagasikara. Azo eritreretina sady indray araka izany ny mety hiakaran'ny vidim-piainana izay efa mampikaikaika ny vahoaka ankehitriny. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia ny any Fianaratsoa hatreto namoaka ny valin'ny fanadinana baccalauréat taona 2024. Saika any amin'ny faran'ny herinandro raha vinavinaina ny hivoaka ny amin'ny faritra rehetra manerana ny nosy araka ny loharanom-baovao azo. Mampiona Rakotarson Atra. Ny faritany Fianaratsoa no namoaka ny valim-panadinana baccalauréat voalohany manerana ny Madagasikara. Tsara ny vokatra tamin'ity taona 2024 raha oharina tamin'ny taona lasa. 9.900 faingo 1.20 ny taona 2024 raha 7.740 izany ny taona 2024. Mpianatra miisa 400 sy iray alina no afa-panadinana. Tsy ahivina fa amin'ny zoma fa 7 ny volana oktobra ho avy izao no amoana ny voka-panadinana eto Analamanga sy ny faritra hafa. Raha amin'ny alakamisy izao no andinina ny note farany ambany amin'ny fahafana na ny délibération. Tontolon'ny fanatanjahantena ireo vokadalao sy ireo lalao songadina nandritra ny farany herinandro no entina aminao anatin'ity fanadidina manaraka ity. Isan'izany nandresen'ny izay azon'ny barean'ny Madagasikara manoloana ny ekipany Guinée Équatoriale. Henri Flori. Tontolon'ny baolina kitra mitoetrano ny fahombiazan'ny Barea de Madagasikara eo amin'ny fifantsany adina ny tompon-daka ny Afrika kana 7.4. Resin'ny malagasy teo an-tany ny Guinée Équatoriale teo amin'ny andro fahatelo eo amin'ity fifantsany adina ny kana 7.4 ity. Tamin'ny sareno tsy misy no nibatan ny ekipa-pirenena malagasy Barea de Madagasikara ny fandresena nanoloana ny zareo Guinéane ny asabotsy lasa teo amin'ny kianjany Estadio Malabo. Baolina tokana nampidiry ny faneva ima teo amin'ny minitra fa 7.20 ny lalaovana. Taoriany rindram-panafiana avy amin'ny Veuve Paulin sy Carolus. Tsy nampoizin'ny Guinéane mihitsy ny hery-dalao nasehon'ny malagasy no tarindry Amada sy Rinjiva. Mbola nahafaty baolina iray ny Barea de Madagasikara teo amin'ny minitra fa 4:20 izay maty ny Veuve Paulin 5 no lavany mpitsara izany satria lasa loha loatra izy ka tratra ny position d'hors-jeu. Tetsankilany niezaka nanindry zareo vahiny ary totoafo ny fanafiana
saingy tsy tafiditra ny baolina tao anaty araton'ny malagasy. Manana isa 7 ny Barea de Madagascar taorian'ny ity fihaonana ity. Tafita hiatrika nikana 7-20 ny malagasy raha toa ka mandresy amin'ny lalao rapitsa talata eo amin'ny fihaonana amin'ny verina etsy amin'ny kianjany votovorona. Fantatra tamin'ny lalao famaranana ny Open International taranja tennis izay notanterana tetsy amin'ny Le Country Club Lafomaly ireo mpilalao mendrika sy ireo tompon-daka tamin'ity taona 2020 ity. Nanjakandrizy ireo vahiny ny fifananana teo amin'ny lalao n'olon-tokana sokazy lahy sy vavy. Raha toka ny mpilalao malagasy kosa no nibatany amboara teo amin'ny lalao n'olon-droa. Tamin'ny 7-2 no nandavony ny vahiny ny malagasy tamin'ny lalao famaranana omaly teo amin'ny olon-tokana. Resiny Girard Rachel tamin'ny isa 4-2 sy 4-1 ary 4-4 inantenaina ho an'ny sokajy vehivavy. Niondoka teo anatrehan'ny Franco Mathias tamin'ny 7-4, 4-4 ary 7-5 kosa iantso mpilalao malagasy. Niady mafy ireto mpilalao malagasy ireto saingy tsy naharesy tosika ny fahaiza-manao nireo vahiny. Teo amin'ny lalao n'olon-droa indray kosa tsara ny vokatra. Feona teo amin'ny samy malagasy ny lalao famaranana ho an'ny olon-droa miaraka ho an'ny sokajy lehilahy. Feona teo amin'ny Antso sy Jacob izay nifanarana tamin'ny Antso sy Miarzo. Tamin'ny 7-2 no nibatany Antso sy Jacob ny fandresena 7-1, 4-1 ary ny 7-2, 7-4. Teo amin'ny sokajy vehivavy indray kosa sy afabelona nanoloana ny nantenaina sy Zara ireo mpilalao frantsay Rachel sy Elodie. Lavon'izy ireo tamin'ny 7-2, 7-1, 4-3 ary 7-2, 4-2. Tsapa nandritra ity lalao ity fa miakatra trany ny lentan'ny tenisy malagasy manoloana ny mpilalao vahiny. Tontolon'ny baolina lavalava indray kosa niemotra ny laharana misy any Maquis de Madagascar teo amin'ny tournoi d'Afrique 2020 ho an'ny taranja rugby lalaovin'olona 7 Africa 7 2020. Sokajy lehilahy fihaonana no tanterana tany Tunisie ny farany herinandro teo. Ratsy ivana nosakana ny Kenya teo amin'ny lalao manasadalana ny lalan'ny Maquis de Madagascar tamin'ny ity indray mitoraka ity. Nomontsan'ny Kenyana tamin'ny isa mavesatra 4-5 ny malagasy. Nanindry tanteraka ry zareo Kenyana ny sesisesy ny baolina natery-tanana. Tsy voasakan'ny malagasy ny afenganam-pandendry zareo vahiny tao anatin'ity lalao ity. Efa tany amin'ny fiafaran'ny fotoana vao natonga baolina nenti-tany ny ekipa malagasy. Tetsankilany niady ny larana faefatra i Madagasikara saingy tsy afabela nanoloana ny ekipa ny Oganda. Resin'izy ireo tamin'ny isa 4-20 no 7-20 ny Maquis de Madagascar. Ho an'ity taona 2020 ity nandrombaka ity fifananana ity Zimbabwe izay nandresy ny ekipa ny Kenya tamin'ny isa 7-15 teo amin'ny lalao famaranana tao anatin'izay lalao Africa 7 2020 izay. Tontolon'ny haiady indray kosa tsy nitsangamenatra ny mpikatroka malagasy fa ombiazana tanteraka no azon'ireo mpiady gasy nandritra ny ady ny tanterana tany Chine ny farany herinandro teo eo amin'ny taranja kickboxing. Samby naresy avokoa ireo 4 amin'ny rahalahy ny faninana. 4 ny ady nandraisan'ny malagasy anjara tany Chine izay nahazoana fandresena avokoa. Mpikatroka 3 andrinantenena Odilon teo amin'ny latsaky ny 4-30 kilao, Johnson teo amin'ny latsaky ny 7-12 kilao ary Mahery latsaky ny 5-70 kilao no nitsantatra ny ady. Ny batany amboara tamin'ny KO teo amin'ny fidenana voalohany Odilon nandritra izany lalao izany. Ho an'ny Miry sy Rakotony Rina Mahery indray kosa nahazo isam-bony nanoloana ny mpifanandrina aminy izy mirahalahy ka nivoaka mpandresy. Nisesy hatrany ny fahombiazana ho an'ireto mpikatroka malagasy ireto eo amin'ity taranja kickboxing ity. Ankoatra izay, vokatra tsara ihany koa no azo teo amin'ny boxe anglaise nandraisan'ny Voary Pierre sy Rakoto Mangatojo anjara. Nanao poids mantsy ny malagasy tamin'ny ity andiany tamin'ity taona 2020 ity. Tontolon'ny kitra any ivelany indray kosa tsy mbola nahita kiloba matanjaka any Eropa handray azy i Usain Bolt amin'ny sehatry ny fanatanjahantena. Rehefa avy nanomantena niaraka tamin'ny ekipa Central Coast Mariners any Australie izy dia nilalao voalohany ny farany herinandro teo amin'ny mahatombo toerana azy. Nisongadina avy hatrany i Usain Bolt izay nafaty baolina 2 nandritra ny lalao ara-pirahalahiana no tanterahany ekipany. Baolina matiny tao anatin'ny 10 minitra monja. Efa hanomboka tsy ho ela ny fifananam-pirenena any amin'ity firenena ity ary verina
fa sarika ireo mpankafy ny hijery an'ity lehilahy aingam-pandeha ity. Izay mifadiantsika maresaka iraisam-pirenena olona 30 tamin'ireo nanao fihetsiketsehana indray ny voasambotra tao Nicaragua omaly. Mitohy hatrano ny fanoherana ny fitondrana izay ataon'ny mpanohitra any an-toerana ankehitriny fanadina. Certaines personnes sont traînées au sol sur Telo plusieurs volana mètres. teo feptonany sy ny fidinana an-dalambe sy hetsika fanoherana ny fitondrana nataon'ny mponina ao Nicaragua tsy mbola misy marimaritra iraisana hatretony eo anivon'ny mpanohitra sy ny mpitondra any an-toerana. Omaly nandritry ny hetsika mahery ny 30 ny samborin'ny mpitandro ny filaminana. Vehivavy, lehilahy, tanora sy ireo efa nahazo taona misesy ny fisamborana azy ireo. Nanomboka ny maraina sy ny fifandonana tamin'ny mpitandro ny filaminana. Fa nitsakitsahana ny lalam-panorenana manoloana ny tokony fahafahana manao fihetsiketsehana no andraisan'ny mponina izany. Une provocation pour les autorités nicaraguayennes. Etsy ankilany fa nikanany voalaza fa tsy fahafahana mamory vahoaka nanomboka ny 27 ny volana septambra lasa teo kosa no nambarany teo anivon'ny polisy ho antony fisamborana. Ny fialan'ny filoham-pirenena am-perinasa ankehitriny eny an-toerana nitakian'ireto vahoaka ireto raha tsy ahivona. Nanomboka ny simy fitokonana nefa mahery ny 300 no namoy ainy. Dia iny maresaka iraisam-pirenena iny manakatona vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrahana ianao nanaraka izany soavamanitra dia veloma amin'ny fodalo. Chez Batimax, composez les couleurs de votre choix avec la peinture Trix. Narainao teo ny fampalalambavao miaraka tamin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. Arofnat miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV. Narainao teo ny fampalalambavao miaraka tamin'ny Tsara indrindra. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soc à vitres, tris en serment. Ny fampalalam-baovao niarahanao tamin'ny soc à vitres. Labelcom, narainao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny Labelcom, la référence en impression numérique. La référence en impression numérique. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.